fifaliana ndray ry mpiara-mianatra namana isany no iarahana aminao amin'ity fandaharana lesona sekoly sabata ity. Tafarakatsika amin'izao sabata izao. Ny fanirianay dia engany ity sabata ity mba ho sabata fanandramana vaovao. Andraisantsika fitahina mananambiampy avy amin'ny tompo. Tonona mandrakariva vao aminao sy ny ankonanao ny fiadanany. Miarabanareo mianaday ihany koa. Tafaraka indray amin'ity androany ity inona fa afinaritra ny fiarahana ary isy lesona lehibe izay horaisina amin'izao sabata izao. Milohan'ny rahantsika mandinika ny lesona fahavalo izay nampitondraina ny lohateny hoe manana finoana dia ndeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah rainay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famondram-ponao ka nahatraranay ity sabata ity. Nomenao anay ihany koa ny fotoana fanay miaraka mandinika ny teninao. Tompo mamela ny helokay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao tsy ahitanay ny tavanao. Ary ao ka ny fanenao masina kosa no ampitoerinao antemponay atonga anay atakatra ny teninao ary atonga anay hanao fanandramana ny avy amin'izany teninao izany. Dia mitahy ny mpiara-mianatra rehetra mitahy any tsirairay avy tonononay sy angatahana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Manana finoana. Raha hoavy ny zanak'olona ho ahita finoana ety ambony tany mba izy mamperitreritra zany fanontaniana izany kanefa dia izay indrindra ny mazava-dehibe izao fiarahantsika izao. Manahoana ny finoanao ankehitriny? Mbola mipetraka tsara sa efa miozongozona efa mitady anjery? Ny faniriana dia mpiandohana dia mba olo ny finoana ianao. Misy andinina atao tadiana andeha aloha izay no anomboantsika izao fiarahana izao. Mahafinaritra ilay andinina tadiana tamin'ity herinandro ity. Tsotra dia tsotra andeha hiaraka hiredina izany isika. Ary ny finoana fahatrikina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 2:1 andininy voalohany. Mahafinaritra tokoa izany famaritana ny amin'ny atao hoe finoana kanefa mamolo resantsika ihany izay rehefa avy eo. Ho zaraintsika roa izy menadany ity fanaovana. Manasanao mpiara-mianatra ihany koa eo ampelantananao ny lesona sekoly sabata. Ataovy ampelantanana ihany koa ny baiboly. Papahantsika miaraka mamadibadika miara-mianatra. Ho zaraintsika roa ilay izy voalohany ireo karazana finoana samihafa. Dia ny faharoa ho resantsika miditra laradala kokoa ny amin'ny hoe ahoana marina amin'ity finoana ity na natao hoe finoana. Ny fizarana voalohany no resantsika dia ahitantsika zanatao hevitra kely anankitelo. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe famantarana, omeny famantarana fotsiny. Dia ny faharoa resantsika io dia hoe hitan'i Jesosy ny finoanao, izany hoe azon'i Jesosy ataony mandrefy ny finoany tsirairay avy. Dia ho resantsika eto izy mianakany amin'ny hoe manahoana ny finoana sy ny fihetsem-po. Satria samy manana ny fihetsem-pony ny tsirairay avy. Andeha ary ho resantsika voalohany ngamba efa nale olona ianao hoe raha mba mahita afaka nahita ny ranomasina mena ka nisokatra teo amin'ny laoko, na raha afaka mahita ny manana latsaka avy any an-danitra dia tena tonga iny tsisy fisalasalana. Na angamba mety ianao mihitsy nefa nieritreritra an'izay hoe raha mahita izay ilay famantarana. Ahoana ny amin'ity famantarana ity zavatra misy ry izy menata dia tadio tsara fa moramora amintsika ankehitriny manam-pinoana noho ny olona fahiny. Ireo olona fahiny dia tsy mba nisy tantara noresahana nojereny mba hitombo ny finoana, fa ny fiaina mihitsy ny azy no nitondra ny finoana. Fa ny antsika dia efa nomenantsika ny tantara nandritra ny 9 taona tany aloha tany kanefa mbola miozongozona ihany ny fontsika. Hany ka miezaka mitady amin'ity famantarana ity, ahoana mikasika an'io famantarana io ry izy menaka? Ny famantarana moa zany mahafinaritra be ny lesona finoana sy famantarana. Rehefa miresaka amin'ny famantarana zany tsika dia marika fampisehoana miavaka izy io, omena mba hanamafisana ny hafatra ara-tsindrimandry na hanoanana ihany koa ny fahefan'Andriamanitra. Na dia heverinao fiseho-javatra mahagaga ary zany famantarana zany amin'ny ankapobeny. Fa andeha ho jerentsika inge ny famantarana voalohany nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 2:2-10. Jaona 2:2-10.
izao no nataony Jesosy taokana any Galilia no voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninany ary nino azy ny mpianatra. Io zany le fanasana taiza taokana izy io zany. Nanovan'i Jesosy ny rano inona odovay vokatrizay famantarana zay de nitarika ao amin'ino izy finoana fa mahafinaritra nefa de sambatra izay tsy mahita kanefa maninona mino. De le famantarana faharoa ihany koa dia lay voalaza ao amin'ny Exodosy toko 3 ny 9:12. Exodosy toko 3 9:12 ary hoy izy mombanao tokoa aho ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Io zany le faharoa famantarana izay nomen'Andriamanitra mba hivavahana amin'Andriamanitra. Ka le famantarana zany de ino izy hitarika ny olona ho amin'ino izy fanompona an'Andriamanitra. Ny zavatra misy le mpiara-mianatra namana izao taranaka misy antsika izao de taranaka mpitady famantarana ary manodidina antsika rehetrarehetra de mitahaka an'izany kanefa ny zavatra mitranga ny manodidina anao de misy famantarana. Raha ny voalaza amin'ny filazantsara Matteo 7:20 fotsiny resahana de maro le famantarana efa hitan'ny masontsika efa tanteraka. Misy kosa nefa ny mbola andalam-panatanterahana fa nisy toe-javatra nefa zay tamin'ny andron'i Jesosy zay ola somary nanaitra kely. Misy fariseo nangataka famantarana tamin'i Jesosy. Ahoana ny amin'ny toe-javatra io andeha ny namako ato mba antaniko ahoana ny zavatra nitranga tamin'io toe-javatra io. Ny zavatra manaitra zany de zao hoe na de efa teo aza Jesosy de mbola nangataka famantarana ihany, indrindra moa zany ny fariseo. Nangataka Jesosy izy mba hampiseho azy famantarana fa hoe izy no misy. Izy ianao tokoa ve ny tena Mesia, ianao tokoa ve ny tena zanak'Andriamanitra. Eo amin'ny Marka toko 7 dia ny 12 dia hozy izy fariseo hoe ary ny fariseo nakany dia niady-hevitra tamin'ny Jesosy zany ary nahaka fanahy azy, takapanahy zany le natao ka nitady famantarana avy any an-danitra. Dia rehefa zay moa no nataon'ireto fariseo reto dia Jesosy zany tsy tonga dia avy hatrany dia namaly hoe izaho tokoa no izy. Fa tezitra Jesosy tamin'izay fotoana izay. Inona ny atao natezitra azy? Tsy finoana izy ireo. Hozy izy hoe amin'ny 12 dia ary nisety mafy hampanahy Jesosy ka nanao hoe nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Io zany no tiako raisina kely ny amin'izay tantara izay hoe mova hitady famantarana vo ino. Mova haka fanahy an' Jesosy tsika amin'ilay tsy finoana fa aseho mampisento an' Jesosy zany. Efa omen Jesosy ny tenin'Andriamanitra ho antsika ankehitriny dia ao anatin'izay no ahatonga antsika ino fa tsy hoe hitady famantarana foana vao tena ino an'ity tenin'Andriamanitra ity fa mampisento mampalahelo an' Jesosy zany. Mipetraka ny fanontaniana hoe mbola mampiseto an' Jesosy koa tsika amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsy fananana finoana izay. Tsy ireny famantarana ireny tokoa no ny tena nilain'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Tsy mitondra soa azy akory ilay fampirofi ivelana satria fa Jesosy efa teo araka ny tenany teo. Fa ny tena nilain'izy ireo ny fanavaozana ao anatiny mihitsy. Ary zay natonga an'i Jesosy ilaza amin'ny filazantsara ny Jaona toko 20:20. Sambatra izay tsy mahita nefa Tomasy ny ilazana zavatra io. Andeha ary sy noho izay toe-javatra izay hitarika ilay fizarana lohevitra kely sahatsika ny amin'ny hoe hitan'i Jesosy zany ny finoany tsirairay avy, ny finoko. Azon'i Jesosy atao mandrefo ny finoany tsirairay avy. Andeha eny antsika vetivety fotsiny amin'ny filazantsara Marka toko 4. Manasa anao mba nanokatra amin'ny filazantsara Marka toko 4 ka ny 20. Marka toko 4 ka ny 20.
Aro izy taminy nahoana no saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo. Iza moa no resahan Jesosy tamin'io? Mpianatra. Taiza tamin'ny fotoana io? Tao anaty sambo teny amboniny rano. Aika izany tandremo tsara fa tsy hoe ny fanarahana dian'i Jesosy isan'andro dia ampilazana fa mahatanjam-pinoana ny olona anankiray. Fa misy olona zany manara-dian'i Jesosy, milaza ho mpanara-dian'Andriamanitra kanefa ay tsy manam-pinoana kosa. Mampieritreritra zany marika Matteo 5:10 manasana antsika indray iny ny fandrefisam-pinoana anankiray. Matteo 5:10 ka ny 9:20. Dia zao no voalazany. Dia namaly Jesosy ka nao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Taria mpianatra nolazaina manao hoe nahoana tsy manam-pinoana. Eto indray vehivavy Kananita. Mpiara-mianatra namana mampieritreritra izany toe-javatra izany sanatria hoe ny olona izay lavitra an' Jesosy indray mino azy kokoa noho ny olona akaiky azy. Ahoana ny fahitantsika mianadahy izany toe-javatra izany? Arak'ilay resaka teo dia mandrefy ny finoantsika Jesosy. Hitantsika teo hoe tsy manam-pinoana sy ny hoe lehibe finoanao. Fa misy itovizana amin'izay koa ny hoe kely finoana tahaka ny Petera. Dia vadikitsika angeny Matteo 7:20-30 hoe ary nanindry ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao hoe ry kely finoana nahoana no mianahana ianao. Ya, finoan'i Petera io. Fa dia tsika ilay tantara. Mitsangatsangana Jesosy teny ambony ranomasina. Dia rehefa nianahana, finoana zany rehefa mianahana dia tsy hoe kely finoana. Misalasala. Dia faharoa dia misy tantaran'ilay raim-pianakaviana indray izay nampahorian'ny demoniny zanany. Entina teo amin'ny mpianatra ilay anana dia tsy vita amin'ny mpianatra fa eto aty ozy Jesosy. Dia teo dia ozy izy hoe vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako kely koa zany. Ampio aho ozy izy noho ny fahakelezan'ny finoako. Tsy haiko atsika ho asy ho anao ankehitriny manahoana ny refin'ny finoana izay ao anatintsika ao anatiko ao. Kely ve? Tsy ampy ve? Tsy misy ve? Tsy misy ve? Sa lehibe ve? Mbola misy tantara hafa koa izay azo anampiana an'izay hoe fandrevesana amin'ny finoana izay. Eo amin'ilay fandrefena finoana iny koa dia mbola somary nanaitra mihitsy ty finoan'ilay kapiteny ity. Satria ny mpanompo ny narà raha mbazana ny izy dia mbo hoe tena anina fa mpanompo n'ilay kapiteny ny narà. Kanefa dia nakay izy nakany amin'ny Jesosy satria tena tindry zany le ilay mpanompony. Ary efa ozy Jesosy hoe ho avy izy izy aza manahirana tena fa mitenena fotsiny dia maninona sitrana. Dia hoy Jesosy nafinaritra hoe tsy mbola nainona ozy tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany atany. Azo antoka zany fa tsy Israely ty kapiteny ty Romana. Fa satria fantany ary nino izy fa afaka manasitrana zany Jesosy dia hoy izy mitenena fotsiny dia maninona sitrana. Hitantsika ihany koa ny finoan'ilay tovolahy Stefana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:9-5. Dia hoy izy lehilahy feno fanahy-masina feno ino izy finoana Stefana. Ay zany ty finoana ty samy misy karazany fa dia ny azo atao dia zao hoe alao indy izy hiezaka tsika mba hampitombo finoana ao anatin'izao fotoana fohy hiandrasantsika Jesosy. Re mpiara-mianatra namana fantatry Jesosy ny finoko sy ny finoanao tsy miafina aza fitahana Andriamanitra. Fantany refo ny finoko sy ny finoanao tsy miafina amin'Andriamanitra zany hitany finoana manahoana ny tazana eny aminy. Hitantsika teo zany ireo karazana finoana teo: finoana kely, finoana matahotra, ny finoana manitro teny, lehibe finoana. Iza amin'ireo ny toerana misy anao? Iza amin'ireo toerana misy antsika amin'ity maraina ity? Ry mpiara-midinika namana,
de hojevantsika ny voalaza amin'ny filazantsara ny liko toko fa fito ambin'ny folo liko atoko fa fito ambin'ny folo ka ny andininy vadimy tiny tsy ambaratelo aroy ny apôstôly tamin'ny tombo ahoana ho izy ampitomboy ny finoanay de voalazany jesosy amin'ny andininy fahenina raha manana finoana de ohatra ny voatsinapy aza ianareo inona zatra mitranga ahoana izy miongota areo ka mbolena ao anatin'ny ranomasina de anaiky ianareo izy idirantsika sady am'le fizarana fahatelo misy sadranazainy jesosy raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo voatsinapy zany manahoana zany kely de kely raha manana finoana kely zany ianao de afaka misy fiovana ngeza be eo amin'ny fiainantsika tsirahavy avy eo zany ny resantsika le karazana finoana anankiray ny finoana sy ny fihetsehpo ny finoana zany i tokony tombo isan'andro fa tsy fotsiny eo hijanona fotsiny am'izao ahoana ny fahitantsika an'le hoe ny finoana sy ny fihetsehpo mahafinaritra le fantaniana finoana ve de fihetsehpo sa fihetsika io zany fantaniana mipetraka fa izao aloha hojerentsika aloha ny anomboana azy voalohany taiza no ny andohan'ny finoana jerentsika amin'ny romanina efesianina toko faharoa andininy favalo efesianina toko faharoa andininy favalo fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana zany de avy amin'Andriamanitra fanomezana ho atsika ary rehefa mandray tsara io fanomezana io tsika rehefa manomboka maneho finoana zay vo manino izy miteraka fihetsehpo toy ny fifaliana ao anaty fahatoniana fahatsapaina fanamavainana ara-pana zay zany izy lay finoana zany miteraka iny izy fihetsehpo ao anatinao rehefa azonao izy avy amin'Andriamanitra de zay no mahatonga ny olo lanina na tojo any zavatra sarotra de nony izy tony foana eo amin'ny ara-panahy manana finoana maivana foana ny ara-panahy ho mandalo olana de mahatsapa fa eo foana iza eo Jesosy satria ndray andro any ho avy Jesosy hamarana izany ity izy faolany zany ny aveko hoe mahafinaritra zany mandray teo hoe ny finoana de cadeau tena fanomezana omen'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ahoana ary zany mbola torohevitra omena ihany koa mikasika an'izay am'le hoe satria fanomezana de ahoana ny fomba ifandraisany zany am'le hoe ny finoana sy ny fihetsehpo izay no zany ny finoana de tsy fahatsapana zany hoe fihetsehpo zany fa fahamarinana sy faharesedahatra de tsy zavatra miankina amin'ny toe-pontsika zany izy io fa rehefa mahatsiaro malemy na mahatsapa fahalavitra ny famonjena ako de am'izay indrindra no tsy maintsy maneho an'ilay finoana tahaka n'le ohatra efa renesitsika tely aloha hoe vonjeo aho afaka tsy finoko de tsy ny fihetsehpo velively zany ny tokony hitondra ny fanandramana ara-piovavantsika na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra taitaitra eo tsika maheno ny tenin'Andriamanitra de eo fa manana finoana fa amin'ny fotoana izay verantsika zay hoe lavitra an'Andriamanitra sika io lahntsika maneho finoana sy miantso azy am'izao fotoana zao zany raha mahatsapa ny tenatsika Andriamanitra tohotry ny lasa lavitra anao zany misedra olana zany misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana eo indrindra zao ny nanehoana ilay finoana an'Andriamanitra zany hoe fahatsapana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary faharesen-dahatra ka mila anao Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana raha fitiantsika vetivety ny mikasika ny fizarana voalohany izao tsy ilayntsika loatra ntsony ny mitady famantarana ny finoana fa ifomeny tompo antsika ny famantarana ny faharoa de hitantsika ihany koa ireo karazana finoana hoe
vorefon Jesosy koa ny finoany tsiraray avy. Ary hitantsika teo ny farany voalaza teo, aoka tsy ho fihetsem-po. Ny finoana zany dia tsy fihetsem-po. Ny finoana tsy fihetsem-po. Ary tsy ny fihetsem-po zany no tokony hifehy ny finoanao sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy tokoa manko zany. Tena misy amin'izao fotoana izao ny olona mandre tenin'Andriamanitra io dia tahitahitra eo dia mafana. Mafana izany mpitoro teny izany, miredredra izy zany dia tonga dia miromboka. Fa rehefa miala ilay fihetsem-po teo, tsy tony tsy hita koa ilay zavatra noraisina. Aoka zany tsy ho izay. Andeha ary ny hiditra fizarana faharoa sika mandeha ny fotoanantsika mantsy amin'ny hoe inona moa ary zany ty finoana ty, ahoana ny famaritana ny finoana, ahoana ny fivelaran'ny finoana, ahoana ny amin'ny finoana any Jesosy. Ahoana, inona tena maritana? Voaberimena teo ilay finoana. Inona tena famaritana n'ity finoana ty? Nanomboka hatraiza ny finoana ary aiza ny miafara? Ity finoana ity. Ahoana ny fahitana mamalitsika izay fantaniana mikasika izay. Famaritana mahafinaritra ary tsotra ilay Hebreo toko 1:20 izay nolazain'ny tsenjerintsika teo, ny voalohany. Zao zany ny atao hoe finoana ozy izy. Ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Dia eo amin'ny 9:7 izy dia ozy izy indray hoe finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. 9:9 dia ozy izy hoe fa raha tsy amin'ny finoana, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Eto zany dia manome famaritana malalaka ny finoana izay andininy anankitelo izay. Izany hoe misy fandraisana betsaka amin'ny fiheverantsika an'Andriamanitra zany ny finoana. Mitarika antsika ino azy zany ho mpamorona sy mpamalisoa izany. Rehefa jerentsika dia hoe ahoana ilay finoana tamin'izaho nianatra n'ity lesona ity aloha zany dia sahirana kely satria hoe ahoana ny atakarako an'izany hoe fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Inona moa ilay antenaintsika ankehitriny? Inona ny antenaintsika ankehitriny? Ny fiverenan'i Jesosy. Fiverenan'i Jesosy. Izay kay ilay izy. Finoana zany dia fahatokiana fa avy Jesosy. Fiverenan'i Jesosy. Ary ny fanehoana zavatra tsy hita dia izao, inona ny mbola tsy hitantsika? Tany aloha tany ny famoronana sy izay rehetra tranga tany aloha rehetra tany. Le finoana zany dia fanehoana izay. Izany hoe io finoana io zany dia efa nanomboka mihitsy mamaritra an'io ny any amin'ny Genesisy ary mamaritra an'io ny farana any amin'ny Apokalipsy. Ny famoronana sy ny fihevian'i Jesosy. Amen ozy izy any amin'ny Apokalipsy. Karaha izay ary ny fanontaniana mipetraka hoe ilaintsika zany manana finoana. Fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary ny fomba ampivelarana ilay finoana? Ahoana ny fomba hikolokoloana ny finoana? Satria raha na izaza na isika rehetra dia samy mba maniry hoe manana finoana. Ahoana ny fomba hikolokoloana ny finoana? Misy karazany maro izy io araka ny niararantsika tamin'ny lesona. Voalazany ao amin'ny Matio, ao amin'ny Matio 7:20 ny 9:20 voalohany dia ozy izy hoe ary hoy Jesosy taminy noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsin'ampy ray ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsisy tsy ho hainareo atao. Io zany le fanandramisy ambatan'olona. Raha manana finoatra ny voatsin'ampy ianao kely dia kely hiteny amin'ny tendrombohitra. Dia inona ny tendrombohitra? Hifindra ny tendrombohitra. Tsisy zavatra izay tsy hainy zany, tsy hainy finoana zany. Zay zany ny voalohany indrindra. Mila anananao zany izy io dia mila izy tena ampitomboana ihany koa. Ianarantsika tao anatin'ny lesona ihany koa zany zay. Ao amin'ny Luka 7:10 ampitomboina ina ozy finoanay. Mila ampitomboana ihany koa zany fa tsy hoe ohatran'ity finokatra amin'izay eo ihany amin'izany. Fa mila atao ino izy? Ampitomboana isan'andro. Ary ny
fatelo manarak'izay iany ko ndresana ihany ko tanatin'ny lesona iany ko de hoe aza manaiky resin'indy izy fisalasalana misy an'le ray mpianakaviana tao zay mitondra ny zanany teo am' Jesosy de le fisalasalana azy hoe entina teo amin'ny mpianatra le izy fa naninona tsy vitan'ny mpianatra fa sao de mba misy inona ozy hainao zay le fisalasalana zay zany de maneo iny zay tsy finoana fa mahafinaritra nefa de zao hoe na de salasalana ty ray aman-dreny de mbola ninay any nampiany Jesosy nositraniny ny zanany de ny afatra ihany koa aza mifototra amin'ny finoany hafa aza mentehitra amin'ny finoany hafa fa ianao zany de manindry izy ilainao ny manana indry izy manana finoana matanjaka ary mba nananao finoana matanjaka de hoy ny Romanina 10 Romanina 10:20 koa ny finoana de efa mitoroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Ny finoana de avy amin'ina ozy toroteny ka mba tonga anao atanjaka ara-pinoana zany dia ianary ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra mampalahelo am'izao fotoana zao tsy fantatra hoe vokatry ny rotoroto hoe dia ohatrany ataon'ny olona ambanin'ny zavatra ny tenin'Andriamanitra kanefa io miantoka fiainana re mpiara-mianatra namana na de manana finoana tahaka ny vao tsy napy aza de manova zavatra ny fiainanao raha fitinina zany ny fomba fikolokoloana finoana de zavatra roa voalohany avy manana fotoana mba hienonao an'Andriamanitra avelao Andriamanitra mba hiteny tombon'ny finoanao ny faharoa de ianao indray no miteny mangata amin'Andriamanitra manao hoe ampitomboy ny finoanay mizatra kely ngamba tsy fahatelo izy ty fa fanambareny kely le nilazainy teo hoe aza miantehitra amin'ny finoany hafa aoka tsy ny finoany hafa na ny kina finoanao nataon'le Virginia Timedal mba omeo fanarina mba omeo kely soloky zay fa ho faky aza ny soloky ny hafa no alainao fa mangatany amin'ny tompon'ilay finoana idirantsika amin'ny famarana anazy izy menada de ny amin'ny hoe ny amin'ny andro andro farany zao amaritana ny vahoakan'Andriamanitra ao am'le fitra amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:20 manasanao mba hanokatra an'izany Apokalipsy 4:20 ka ny 2:20 de zao mivolaza indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Efa nianarantsika tany aloha tany zany hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra zany tany amin'ny taona 970 tany de ohatran'io famporisena ny mitandrina lalàn'Andriamanitra ny tena namina voizina teo anivon'ny fiangonana fa soa ihany fa tateoriana ka ilaina koa hoe mandinika ny amin'ny momba ny amin'ny filazantsara momba ny amin'ny finoana any Jesosy ary zay ny resahany amin'ny hoe famaritana ny vahoakan'Andriamanitra hoe finoana any Jesosy ahoana ny mikasika ny amin'ny hoe ny finoana any Jesosy io amin'ny fahitana ro azy menada sy ampahirezana mpiara-mianatra amin'ny tianantsika amaranantsika izao dinika fanaovana izao ny finoana any Jesosy ny afatra mivanta zany ty androany ty de hoe isika pino manakaiky zao fiverenan'i Jesosy zao de miavaka amin'ny zavatra anankiroa zay voalaza teo zany zay tsy maintsy inona tandremana de nino zany zay didin'Andriamanitra ary ny faharoa ny finoana any Jesosy zany hoe ny lalàna sy ny filazantsara filazantsara zany de iny izy zavatra anankiroa mifamatotra tahaka ny vary sy rano zany izy zao any atsatsy mifanary anaty vilany tsy mifantao zay zany izy io zany hoe tsy afaka hankato ianao raha tsy manana finoana na hoe tsy afaka mino ianao raha tsy maninona mankato eo zany le izy fa nodinitsika lalindalina koa zany de hoe ny finoana any Jesosy ahoana moa ny ty finoana any Jesosy finoana any Jesosy zany de voalohany mankato any Jesosy sy ny tena zay ny voalohany zany ny faharoa manana fifandraisana isan'andro miaraka any Jesosy tsy tapaka zay zany le hoe finoana any Jesosy ambany voalohany am'izay fa mino fa mbola manakambara inkino namatsika ato ambadika ato finoana any Jesosy ny fananana finoana any Jesosy ihany koa de midika ho fananana any Jesosy mitoetra ao anatintsika noho izany zany de ao am-potsika ny finoany Jesosy
rehefa mpitoeritsika ao anatintsika Jesosy dia ao am-potsika ihany koa ny finoany Jesosy. Satria Jesosy mifototra iorenan'le finoantsika io dia zao nefa indraindray nefany mety hoe malemy sy marefo ilay finoantsika. Saingy Jesosy no afaka ametraka ilay finoana. Inona moa zany dia finoany Jesosy ty indray? Teo ilay finoana Jesosy tana finoana Jesosy. Ao am-potsika zao Jesosy inona indray ilay finoany Jesosy? Rehefa manana finoany Jesosy indray sika dia tsy midika fotsiny hoe aneo fa ny finoanan'Andriamanitra tahaka azy amin'ny alala fankataovana teniny, fa koa hoe anana fanandramana velona sy mavitrika isan'andro miaraka amin'ny Jesosy. Ity ny fanandramana velona izay niainan Jesosy izany finoana izany dia ny sedra farany niaina ny tao Getsemane. Rehefa tao Jesosy dia naneo ny finoana tena tsy lehibe indrindra angambany, satria fa nijery hoe finoana lehibe finoana ty relotsika. Dia teo zany nanehoan Jesosy zany hoe finoana zany fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ny talao nivavaka izy, nivavaka ary ny farany dia izy hoe aoka ny sitraponao anie no atao. Any zany ilay finoana, tsy natahotra, tsy misalasala ary na dia ho mafy aza ilay zavatra trehana dia izay ilay finoany Jesosy. Eny ary tapitra moa ny finoantsika fa eo zany dia hoe ny finoana an Jesosy. Ny finoana Jesosy zany dia mino isika, matoky isika fa Jesosy no tompo sy mpamonoantsika. Ny finoana Jesosy indray raha nilay sahana teo tamin'ny trano Getsemane dia finoana izay tsy miemotra, tsy matahotra, tsy kivy, miaritra ny zavatra mafy. Mila nanako, mila nananao izany fanandramany finoany Jesosy izany. Inona no azo amtinana ny teniky mpanaovana? Inona ny teny mba farany mba ampahirezinao mpiara-mianatra androany amtinantsika izao teniky izao, satria tapitra ny fotoanantsika. Dia ny ray aman-dreny ato no asaiko manomboka azy mero. Ny afatra farany angamba dia izao hoe tao amin'ny lesiny tao dia hoe oharina amin'ny zavatra andavanandro any ny finoana dia oharina toy ny wify amin'ny telefony. Efa mampiasa telefona daholo ny rehetra zao. Tsy hita maso izy saingy manana hery maninona mampifandray. Ohatr'izay zany izy. Ny finoana koa zany takan'izay. Tahak'izay koa ny finoana. Ary rehefa nananao ny finoana dia mahefa zava-dehibe amin'ny fiainanao ary manova. Eny tompoko. Famotinana lavalava le Hebrew faha 1:12 izay tena mahafinaritra indrindra dia famotinana ny amin'ilay hoe finoana. Ao zany karazana album izay mitanisa ny amin'ny hoe hizavy ireo olona izay alaitahaka ao amin'ny finoana. Dia mitanisa maro izy ao. Ny amin'ilay nanomboka teneniko tany amin'ny famaritana hoe nanomboka taiza ny finoana tany amin'ny Genesisy. Tanisa izy ny amin'ny Abela, tanisa izy Enoka, mitohy. Abrahama, Sara, Isaka, Jakoba, Josefa. Izay indrindra. Dia tiako raha ny anarako mba hitohy satria reherehe amin'ny farany izy dia milaza eo amin'ny 9:30. Hebrew 1:12 hatramin'ny 7:70. Ary rehetra ireo izy na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy ho atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Faniriko mitohy eo ny anarantsika tsirairay dia ho tanteraka ny teny fikasana izay nomena azy ireo ary azo ny tsy hita isika. Anatena ilay tsara lavitra isika finoantsika dia ny fiainana mandrakizay zany. Ny mpiara-mianatra namana hamarinina maimaim-poana eo anatren'Andriamanitra isika noho ny amin'ny finoana. Hamasinina omena hery tonga tahaka an'i Jesosy isika noho ny amin'ny finoana. Tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana isika. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Galatiana 4:.
de ozy hoe tsy za intsony no velona fa Kristy velona amin'ny alalany finoana isika. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ka zao andeha angataka mandrakariva amin'Andriamanitra isika mba hananatsika hitombona eo amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ka mba tsy ambaratelo de zao tsy maintsy foanatsika n'izao fa andao apetraka amin'ny toerana sahaza azy eo amin'ny fiainantsika kosa ilay mpanome ny finoana, ilay tompony finoana. Andeha ho entina mbavaka ny dinika rehetra misaotra anao tamin'ny fiarahana hatramin'ny farany vavaka isika. Vavaka isika rainay be fitiavana indray an-danitro misaotra anao zay nomenao fotoana azonay ny aino ny feonao. Io zany lesona izany mba hampitombo ny finoanay anao isan'andro. Amen. Indrindra eo am-piandrasana ny fiverenanao tsy ho elintsoneny amin'ny raha olanitra. Ampio ihany koa izay tsirairay avy mba tsy ho variana amin'izao fiainana izao fa hazoto hifanaisy tapaka aminao, hianatra ny teninao, hiaino ny feonao mba hampitombo ny finoanay anao isan'andro, mba hananay fahamasinana, fahamarinana ary mba ho tonga zanakao zay. Amen. Ary mifandrinay dia mba ho velona amin'izany finoana izany izay mandra-piavinao tsy ho elintsoneny amin'ny raha olanitra. Misaotra raha io. Amen.